Nanomboka tamin'ny zany ny premier regroupement ny Jeux des îles dia efa manomboka mikotrana zany ny ankizy mandeha tsara ny entraînement prévision des Jeux des îles manantena ny aka-médaille maromaro amin'io Jeux des îles amin'ny volana jolay io dia efa manomboka mikotrana arakaraka ny entraîneur moa zany mijery io misy manokotrana indray mandeha isan'andro misy indroa isan'andro dia efa en compte de regroupement daholo zany ny athlète anay amin'izao. Amin'ny dernière édition ny Jeux des îles zay mba remporté 16 médailles d'or dia manantena zany zay mba hitoy zay na ho betsaka koa zay ny tena irinay hoe betsaka kokoa noho zay ny oentinay fa hatramin'izay zany ny hoe tsy mizara tanareo satria ny trail zany be dia be ny olona avy any amin'ny faritra fa manao trail koa ny mampiavaka ny trail zany tsy dia tena ilana fitaovana be loatra zany satria malagasy efa tsikaritra fa mandeha tongotra be ny malagasy efa manana an'le traikefa sy le fahatanjahana zany anaovana trail zay koa zany anisan'ny tena hoe taranja zay tokony zany sogadina antsika mihitsy amin'ny lafiny iraisam-pirenena. Ny fandraisany anjara indrindra dia eo amin'ny niveau ny championnat zay eo amin'ny 70 kilomètre andraisan'ny licencié anjara zay voalohany dia mandray anjara amin'ny fifaninanana ny ivelany mahatsara an'le misy fifaninanana ny ivelany masina dia mampitombo ny performance n'le athlète zany ny athlète mandray anjara amin'ny Jeux des îles dia tsy mahazo mandray anjara amin'ity but top ity.